zay ny amin'ny vaovao ny fahasalamana iny fa mivoatra trano kosa ny fitrandrahana arena kibon-tany eto amintsika io no nisongadina tamin'ny lahateny ataon'ny ministra ny arena kibon-tany nandritra ny fampahafantarana ny fananganana ny Menino Business Center tetsy amin'ny Carlton na Anosy. Nahatratra efajato sy arivo kilao ny volamena natao fanambarana ara-dalàna tamin'ity taona 17 ity raha toka 750 kilao zany tamin'ny taondasa. Nahitana fanatsarana araka izany ny sehatra ny fitrandrana arena kibon-tany hoy ny ministra misahana ny arena kibon-tany sy ny solika Andriamatoa Zaflaingva nandritra ny fampahafantarana ny fananganana ny Menino Business Center tetsy amin'ny Carlton na Anosy. Tsy mbola mahafa-po anefa izany taremarika izany satria voatombana 4.20 isanjato ny arkarena malagasy fotsiny ny sehatry ny arena kibon-tany. Izay indrindra no antony nananganana ny Menino Business Center etsy Ivato. Mbola lavitry ny antontanisany tokony ho izy izay 1400 zay nefa mampisy fanantenana. Zay natokany ministère nandeha ny atako hoe slogan secteur extractif, secteur pourvoyeur de ressources. Tanto zany mila mijery lavitra atako hoe inona moa ny tena objectiftsika. Ny objectif zany fitrandrahana manara-dalàna, fitrandrahana satria atako hoe non renouvelable reo substance reo raha voatrandraka dia tsy misy tsony dia tokony durable manaja ny tontolo iainana, manaja ny fombafomban-tany sy ny fomban-drazana ary samy mahazo ny tombotsoa na ny mpitrandraka na ny reo toerana mitrandrahana azy sy ny firenena-ankapobeny. Sehatra iray izay natao ifaneraseran'ny mpandraraha ny Menino Business Center na ny MBC. Hoy kosa Andriamatoa Ratsimbazava David, tale generalin'ny biraon'ny fananantany sy ny arena kibon-tany na ny BCMM. Business Center dia mampifandray an'ireo mpandraraha samy eto toerana amin'izay vokatra ananany ary koa mampifandray mpandraraha eto toerana amin'ny mpandraraha avy any ivelany. Araky ny chaîne de valeur ny activité minière moa zany raha amin'ny teny frantsay ty hita ao zany manomboka any amin'ny fanomezana permis zay solitena BCMM mipetraka ao koa zany afaka miditra ao ny mpandraraha acheteur et vendeur na ny mpanangona sy ny mpividy. Hita ao koa zany toerana zay ho an'ny mpanodina na ny transformateur dia hatrany amin'ny exportation zany. Foto-drafitrasa moderna eo ambony velara-tany mirefy 190 metatra toradroa ny MBC etsy Mamory Ivato. Misy efitrano fivoriana mahazaka olona 10, efitrano VIP, galerie ahafahana mivarotra, trano famakiam-boky, banky sy fanakalozam-bola, trano fisakafoanana ary tranom-bakoka.